Miarabantsika ary namako malala isany. Kopakopa tananareo anao izay manaraka izao fantarina izao any amin'ny toerana maro isan-karazany. Mankasitraka anareo noho ny fanamariana tsara atolotrareo mahakasika izao fandarana izao, ary tsy hoe fanamariana tsara fotsiny fa misy mihitsy efa mizara manaparitaka izany fandarana izany. Mankasitraka ry tompoko, ny fitondran'Andriamanitra mahavonjy ny fiainanao, ny fiainako. Izany indray ny loha hevitra ho jerentsika androany. Manana lalana hitondrana ny fiainanao Andriamanitra. Manana programa hitondrana ny fiainanao Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina toko 7:7-8. Romanina toko 7:7-8 manao hoe: ary fantatsika efa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Inona no hevitra izany? Eo amin'Andriamanitra tsy misy ny atao hoe kisendrasendra, tsy misy ny atao hoe par hasard, fa efa fantatr'Andriamanitra mialoha ny zavatra hitranga. Eny fa na dia nireny zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainana isan'andro eny ato, dia tsy kisendrasendra fa efa voalahatra mialoha. Tsy misy ny fahagagana eo amin'ny zavatra mitranga eo amin'Andriamanitra ka tsy hain'Andriamanitra hoe andray ohatra kely zany tsika amin'ny hozy Andriamanitra, tena tsy nampoziko ity zavatra ity, tena tsy nampoziko hitranga, ka nitranga izy. Tena surpris be zany, natonga sain'Andriamanitra mahita zavatra anankiray mitranga eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa ny fahotana sy ny faharatsiana. Tsy misy kisendrasendra eo amin'Andriamanitra. Ny fiainantsika dia tahaka ny boky mivelatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ka izao amin'ny fotoana milamina, amin'ny fotoana mahatonga antsika maneho ny mahazanak'Andriamanitra antsika, dia isaoran'Andriamanitra izy. Fa rehefa tojo fahoriana zavatsarotra isika, tojo tebiteby fisedrana, fahoriana, fitsapana, dia eo mihitsy no miditra an-tsetra Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitarika antsika ho any amin'ny zavatra tsy ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny eo amin'ny fiainantsika, indrindra amin'ny fitsapana. Andriamanitra tsy mitarika antsika ho any amin'ny toe-javatra izay tsy azon'Andriamanitra hanampiana ny zanany, indrindra rehefa tojo fitsapana isika. Naovian'Andriamanitra dia tsy mitarika ny zanany amin'ny fomba hafa noho izay nofidiny izy ireo hitariana azy. Raha neto hitany ny fiafarana hatramin'ny fenomboany ka hatramin'ny farany, dia ho tsapany ny voninahitran'Andriamanitra mihelohelo sy manampy azy mandrakariva. Firindran'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa ireny. Ka izao, na amin'ny toe-javatra mora, indrindra amin'ny toe-javatra sarotra, ekeo ny hilefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Avelao Andriamanitra nitondra azy, fa dio mihitsy no mandeha amin'ny eritrerititsika no ny ahiahy mety efa mipetraka ao anatintsika, fa avelao ny sitrapon'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainantsika. Mety mafy, mampitomany, mampijaly anao, fa fantaro ny sitrapon'Andriamanitra dia ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Matokia tahaka ny fitokin'ny zazakely ny rainy, ka miantehitra amin'ny rainy amin'ny fotoana rehetra, indrindra amin'ny fotoana sarotra. Tsy manary ianao Kristy, na dia tsy maintsy hilefitra amin'ny fahoriana aza ianao, na dia tsy maintsy hilefitra amin'ny fijaliana aza ianao, tsy manary ianao Kristy. Angamba mety verinao mihitsy ireo tombontsoa eto ambonin'ny tany, eny hatramin'ny aina aza, milefery eo ambany sitrapon'Andriamanitra, fa tsy manary ianao Kristy. Raha mahafoy izao tontolo izao ianao noho ny sitrapon'Andriamanitra, andova avy zato eny tsy manam-pahataperana any amin'ilay mandrakizay. Fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Inona no tsy ambaratelo ny fandresena? Ny tsy ambaratelo ny fandresena dia izao: fitiavana tsy misy fetra, fitiavana tsy manam-paharoa, tahaka ny itiavan'ny Kristy antsika no hifankatiavantsika ihany koa. Ary izany fitiavana izany, fitiavana ny votoatin'ny famonjena. Izay rehetra
mahaverevitra antsika eo amin'ny fitondran'Andriamanitra antsika, dia hiariary amin'izay fotoana izay ary ho zavatra saro-patarina dia ho voazava tsy ho ela, satria nialoka teo mba sitrapon'Andriamanitra isika. Manana lalana anarivony anafana antsika eo amin'ny olantsika ilay raintsika ny an-danitra. Ireo izay manaiky ny toroheviny, ireo izay hanaiky mitary-dalana omen'Andriamanitra, dia tsy ho very mandeha, tsy ho latsa-danja ny tanjaka omen'Andriamanitra azy. Fitondran'Andriamanitra mahavontsy, atokianao ve izany sa tsy atokianao? Mahatoky ny fitondran'Andriamanitra, mandehana amin'ny lalana izay soritan'Andriamanitra. Aza mitady lalan-kafa hialana amin'izay nisoritan'Andriamanitra, fa mahatoky Andriamanitra, tsy hamelanao irery hivavaka isika. Saotranao izay tombo tsara fa manana lalana hitondrana ny fiainana ianao. Eny fa na dia mafy aza izany indraindray, na dia tsy eken'ny foa mampananay aza, no ny toe-tsaina izay mitsara mielony zavatra ho avy anananay mifona izay tompo, ampafantaro ny sitraponao izay, tereoanao ny sitraponao izay, satria tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Da io ny tsirairay avy manaraka ny fandarana amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.